taorinany fifidianana zay nifidianana ireo be ny tanàna sy ireo mpanolotsaina ny commune tamin'ny 31 juillet 2015 teo iny manolona nyreo fahatsapanay administrateur civil sy ny tenako manokana fandikan-dalàna reo fanarota-pahefana amin'ny fampiasana ny fahefam-panjakana utilisation abusive na prérogative de puissance publique de nanapa-kevitra ny tenako raha tolo-janary zafy-tsy mivono maharavo administrateur civil membre ny syndicat des administrateurs civils mpifidy atao anatin'ny circonscription électorale Tananarivo renivohitra ato amin'ny bureau fandatsambato numéro 2 ato amin'ny EPP Ambohipo nanapa-kevitra ho ny hitory teo amin'ny tribunal administratif Antananarivo ny handravana ny didim-pitondrana didim-panjakana laharana 2542 zay mamaritra reo listany autorité politique sy reo fonctionnaire d'autorité civile et militaire. Inona ambaran'io degré io degré 2542 io de mamaritra raha-gateny hoe manomboka izao ny ministre mpikambana ny gouvernemanta sy ireo chef de région de tsy ao anatin'le sokajy lazaina hoe autorité politique intsony noho izany de omena lalana ny ministre sy ireo chef de région hanao propagande mandritra ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina tanàna. Inona nefa ny zavatra misy tamy 2013 nandritra ny fiodinana faharoa ny fifidianana filoham-pirenena sy ny propagandy ndo fifidianana solombavam-bahoaka de nisy degré tovitovy amin'io zay mitondra ny laharana 2013 270 nanaiky koa nanome lalana koa ny mpikambana ny gouvernemanta hanao propagandy noravain'ny cour électorale spéciale nefany ny article 2 ny didy io noravain'ny cour électorale spéciale oa ny article 2 ny degré io de ndrovana le degré nanjary décret 2013-593 zay milaza fa hoe ny gouvernemanta chef d'institution ny ministre chef d'institution sy ny administration amin'ny ankapobeny de mahazo manatrika famelabelara-kevitra ataon'ny candidat mandritra propagande électorale nefa kosa condition fa tsy mahazo miteny mandritra ny famelabelara-kevitra io na maneho hevitra amin'ny fanohanana candidat sy na candidat azy doivent s'abstenir de prendre la parole. Zay zany navoakan'le didy 2013-593 am'izao fotoana zao nefa de avoakany ray didy mifanipaka amin'io de 2015-142 milaza hoe mahazo ray ony membre de gouvernement dikany zany ty didy 2015-142 ty de mitsipaka n'lay atao hoe principe ny autorité de la chose jugée zany hoe zavatra efa didy efa manakery navoakan'ny fitsarana de ho tsipahanao ndray la anao ndray didy nyfanipaharaka zany zay didy zavatra tsy fepetra zay tsy azo ekena mihitsy zany ao amin'ny tontolon'ny fitsarana sy ny tontolon'ny juridisme maneran-tany. Zay zany ny olana ray ateraka ny degré io. Faharoa manaraka an'izay vao tsy ela akoriny zay tamin'ny volana juin lasa teo ny HCC raha namoaka didy momba n'le fitsipapitokisana natao amin'ny filoham-pirenena de namoaka didy ny HCC milaza hoe ny senita zay voafaritra ny feuille de route de mbola manakery amin'ity fifidianana be ny tanàna ty. Noho izany ny feuille de route zany de mbola lalana velona manakery eto amin'ny tany sy fanjakana malagasy. Io feuille de route io anefany ao anatin'ny paragraphe 15 de milaza hoe ny président ny membre ny gouvernement ny administration amin'ny ankapobeny de tokony hitazona ny neutralitény tsy mendany momba ny ady tsy momba ny roa mandritra ny teteza mily indrindra mandritra ny processus électoral
dikan'izany le décret 2542 zay malome alalana ny gouvernement tanao propagandy amina candidat be ny tanàna ray a de mandrava an'le neutralité de l'administration no sady mandrava an'le principe ny égalité de chance des candidats noho nyreo antony roa telo reo no natonga anay a milaza fa hoe tafahoatra loatra tsy rariny loatra ny fandikan-dalàna fanaparapahefana ateraka an'ity décret 2015 142 ty zay ny natonga anay nandray ny tribunal administratif araka ny tenenina teo hoe araka ny tenenina teo hoe araka ny article 300 ny loi organique 2014-020 mifehy ny collectivité territoriale décentralisée ny fombafomba fifidianina ao anatin'ny collectivité territoriale décentralisée de milaza hoe ny tribunaux administratif no manana fahefana feno hitsara ny disadisa rehetrarehetra na fitoriana mety teraka mandritra ny mialoha mandritra ary aorianany fifidianana be ny tanàna fifidianana be ny tanàna nedy noho izany a ny olana zay ateraka an'ity décret ty zany satria ny décret 2542 de mandrindra ny liste ny autorité politique hanao propagandy ka ny propagandy a de reo no lazaina hoe préliminaire ny scrutin noho izany zany a tribunal administratif zany a de compétent hitsara nyty demande d'annulation zay ataonay ty toy izany ihany koa ny recevabilité ny fitoriana ataonay raha ny tokony izy tokoa mantsy raha tamin'ny 17 février nivoaka le décret efa tapitra ny délai de recours en annulation normal kanefany misy principe jurisprudente tena efa constante am'izao fotoana zao hoe en matière de règlement en matière d'acte administratif réglementaire zany de une exception d'illégalité est perpétuelle izany hoe raha misy tsy fanarandalana atao ny acte réglementaire ray a azo atao foana ato moment zany mangataka ny fandravanana io décret io de zay ny zavatra misy am'izao fotoana zao dikan'izany recevable ara-dalàna zany le zavatra nataonay no reo antony rehetra voalaza reo a zay no mahatonga anay hoe voalohany le décret 2542 sady miviolé an'le feuille de route zay mbola lala velona atao anatin'ny ordonnancement juridique interne atsika violé principe de l'autorité de la chose jugée violé principe en égalité des chances des candidats rariny raha mitory eo amin'ny tribunal administratif zay ary rariny raha hanaiky ny fandravanan'io décret io a tribunal administratif fitoriana zay napetraka anay tamin'ny le 10 août 2015 tokony to amin'ny efatr'ora tolakandro teo a to amin'ny tribunal administratif n'Antananarivo ao Anosy eto izahay de miantso ny vahoaka malagasy rehetrarehetra ny manam-pahaizana ianareo mpahay lalàna ianareo mpitsara ianareo manam-pahaizana maro isan-karazana reo technicien anareo amin'ny société civile ianareo mpanao politique ianareo olom-boafidy député handao ifanatona atsika fa mba tandindomindoza ny firenetsika atandindomindoza ny fanaovana politique ny démocratie eto Madagasikara fa tadiavina viraviraina amin'ny fampiasana ankeriny fahefam-panjakana ary indrindraindrindra ty problème materaka an'ty décret 2542 tya de efa lasa zao question préalable amin'ny fivoan'ny voka-pifidianana izany hoe tsy maintsy tranchena alongany momba an'ty décret 2542 ty zay vo azo avoaka ny voka-pifidianana zay ny mahatonga anay hoe tokony ifanatona faran'izay aingana ny hery velona rehetra eto amin'ny tany tsy ny firenena handinika ny momba an'ty décret 2542 ty fa tsy ho apetraka atsika ho raha fitsarana samirery ihany ny jerevana ny hafaran'ty 2542 ty saotra tompoko raha ohatra misy ny inona zavatra tranga zavatra mety hitranga de ty raha foanany tribunal administratif tokoa ary le décret 2542 de inona ny zavatra mety hitranga voalohany mety hitranga mety horavana ny voka-pifidianana rehetra manerana ny nosy satria tsisy toerana tsy tonga andra membre de gouvernement reo raha mijery atsika am'izao fotoana zao fa 29% ny taux de participation
raha tsy hoahana indray zany a ny voka-pifidianana azo reo candidat notohana membre du gouvernement tsy ho 5% sisa taux de participation azo ekena dikan'izany le safidy mahoaka nandritra n'le fifidianana mihitsy tsy manana raison d'être ntsony rarany raha oravany voka-pifidianana io zay zany ny option ray voalohany faharoa raha piarina ny article 133 amin'ny code électoral zay milaza hoe ny vaty ho azo ny candidat na liste na option zay nitohanany membre de gouvernement de mety ho fohanany tribunal administratif raha voaporofo fa nisy membre du gouvernement tratra nanohana an'ireo candidat na liste na option reo zay zany zavatra am'zay vokatra an'izay a raha zay article 133 ny code électoral zay nyjerena zay membre de gouvernement nanohana HVM nanohana TIM nanohana MTS satria reo antoko politique telo reo no mandrafitra ny gouvernement io de tokony ho rava daholo zany ka tsy vame loza avy eo ny fitondrana kehitriny raha zay ny zavatra miseho zay mahatonga any miteny hoe ny fandravahana ny voka-pifidianana angambana no mety vahaolana de mirava miaraka am'izay koa no mangana gouvernement satria io membre de gouvernement io ny diso no ny tsy kombakomba na tonga ny degré 2542 io